Faly miarabantsika rehetra indray nahatratra ity andro anio ity riavako hivavaka isika. Andriamanitro rainay izay ny an-danitra, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra, ilay Andriamanitra mitsinjo anay ombenombeno ka mijery ny fiainana andavanandronay, ary momba anay mandrakariva raha teo araka ny teninao. Misaotra sy midera mankalaza anao zahay, ary indray ankehitriny maneo eto anatrehanao. Ry Andriamanitra raineo ny fiderana izay fanao ny zanakao Andriamanitra rehetra, ko anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Fa ankehitriny kosa raha hiaino sy hamaky ny teninao zahay, dia miteneny ianao araka ny fombanao, ary hazavao ny fonay handray ny teny tsara izay omenao anay ka hitoetra betsaka aty anatinay izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Ny mofonay na voalahatra ho antsika riavako amin'ity andro anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny Samuela 2:2-20, ny 7:20 hatramin'ny 1:20. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Velona Jehova, isaorana ane ny vatolampiko, asandratra ane Andriamanitry ny vatolampy famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy, ka mampanaiky ny firenena ahy, dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko, eny, manandratra ahy ho amboniny izay mitsangana hanohatra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-doza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa, Jehova, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho amin'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voaosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Riavako malala, andro vitsy lasa zay dia voavy nandalo sy nankalaza ny Paska isika. Paska izay maneo any Jesoa Kristy velona. Jesosy Kristy izay nandresy ny fahafatesana, ary mifanandrifindrindra amin'izany koa ity mofonainantsika anio ity, izay maneo amintsika ny tononkira-panahiny Davida, milaza fa velona Jehova. Arak'izany samy maneho ny fahaveloman'ny Tompo avokoa, na ny eo amin'ny testameta taloha, na ny eo amin'ny testameta vaovao. Hita miariary hatrany fa velona mandrakariva Andriamanitra, hatrany amin'ny lasa hatrizay tamin'ny testameta taloha, velona ankehitriny, ary velona ho mandrakizay ho amin'ny ho avy. Azontsika omena lohateny mihitsy arak'izany ity mofonaina ambany masontsika ity, manao hoe velona Andriamanitra. Velona Andriamanitra ka mendrika isaorana. Velona Andriamanitra ka mendrika isaorana. Hoy ny voalaza ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Indrindra izay ambarany 7:20 manao hoe velona Jehova, isaorana ane ny vatolampiko. Hira izay nasandratry Davida teo anatrehan'ny fandresena nomen'Andriamanitra azy, raha nanenjika azy i Saoly mpanjaka fahizay. Eo anatrehan'ny ady izay nataony Davida sy Saoly ka nitehirizan'Andriamanitra azo amin'ny fahavelomana, dia tsapany Davida mandrakariva fa Andriamanitra velona no itokiny, Andriamanitra velona no arahany, ka indro mamelona anazy ihany koa ankehitriny ka tsy mitondra azy ho any amin'ny fahafatesana. Velona Andriamanitra ka mamelona ny Davida mpanompiny ihany koa,
Ka izany mahatonga ny Davida hanandratra azy, ka nahatonga azy niteny eo amin'ny tapany faharoa manao hoe asandratra ne Andriamanitry ny vatolampy famonjena tsaroana mantsy. Fa io Andriamanitra io no efa nanandratra ny Davida fa izay, ka nahatonga ny olona niteny manao hoe Saoly nahafaty arivoarivo, fa Davida kosa nahafaty alinalina. Arak'izany, teo amin'ny fiainan'i Davida manontolo dia azo lazaina fa feno fisaorana izy. Feno fisaorana izy noho ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany, ka nahavelona azy teo anatrihan'ny fahavalo. Feno fisaorana izy noho ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany, ka nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony teo amin'ny toerany, ka zary lasa mpanjaka mihitsy azy. Ny fiainan'i Davida mihitsy arak'izany no feno fisaorana, indrindra rehefa mijery ireo tononkira-panahy marobe ao amin'ny salamo isika, dia mahita ny salamo fisaorana nataony Davida mpanjaka. Ry havako malala, mendrika hisaoran'Andriamanitra satria velona izy. Ary zany fahavelomana zany no niantson'ny apôstôly Paoly amin'ny fiangonana ihany koa hisaotra an'Andriamanitra, ka nitenenany hoe aoka ho feno fisaorana ianareo. Ary tahaka izay niteneny tamin'ny fiangonana tany Tesalonika manao hoe misaora an'Andriamanitra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo amin'ny Kristy Jesoa. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 7:20. Ry havako malala, ho antsika malagasy manokana dia efa novolavolaina sy notefena ho ao anaty fiarahamonina feno fisaorana isika. Eny hatramin'ny mbola fony mbola kely ary dia efa nampianarina sy notezana tamin'ilay tsenjery anankiray malaza manao hoe raha misy manome zavatra ho anao, kingao ny teny hoe misaotra tompoko. Maika moa fa le Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona no manao zava-baovao, zava-mahagaga, manome ny famindrampo sy ny fiantrana eo amin'ny fiainanao. Ataonao ahoana no tsy hanandratra fisaorana ho an'Andriamanitra? Asa ry havako malala, raha mba efa nosaintsaininao, asa raha mba efa novinavinainao, move mba efa novisavisainao, fa eto ambonin'ny tany dia misy olona mahery ny roa tapitrisa, marary ny Covid-19. Misaora ianao an'Andriamanitra raha tsy ao anatin'izany. Fa asa raha mba fantatrao fa misy olona hatramin'izao hitenenan'izao efa tafakatra any amin'ny 9 sy 1 hetsy mahery nisan'ny nodimandry nateraky ny aretina Covid-19. Misaora ianao an'Andriamanitra fa mbola velonaina ankehitriny. Eny, na ho amin'izay heverina fa ho amin'ny tsy fahombiazana ary dia ho raisitsika mandrakariva ny baiko mpisaorana, omeny ny soratra masina antsika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Ireo marary marobe mameno farafarany amin'ny toeram-pitsaboana, ireo izay loza samy hafa izay tsy miatra ao amin'ny tokantranonao na ny tokonam-baravaranao, ireo izay tsy mahita hoanina, tsy mahita no arapaka, tsy mandalo amin'ny fiainanao zany. Ahoana no tsy hisaoranao an'Andriamanitra ka tsy hamenonao ny fiainanao manontolo, ny fisaorana an'Andriamanitra? Ry havako malala, tsy ho voatanisantsika na oviana ny zavatra tokony hisaorantsika an'Andriamanitra. Ireo zavatra izay tsy ho takatritsika, ireo zavatra izay tsy fantatsika, ireo zavatra izay ataon'Andriamanitra maro be amin'ny fiainantsika, dia mendrika hisaorana azy. Tsy ho takatsika ho tany saina na oviana ny tokony hisaorana an'Andriamanitra. Ary zany nahatonga ny Davida hiteny any amin'ny salamo 3:1 manao hoe misaoran'i Jehovah fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Aoka ho feno fisaorana ianao. Mahagaga ry havako malala, fa ny mpandinika dia miteny fa isika kristianina dia matetika be fangatahana, kely fisaorana ary tsy mifona mihitsy rehefa manao mivavaka. Be fangatahana, kely fisaorana ary tsy mifona mihitsy.
fotoana izao any tsy tsika ny vavaka tokony ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho feno fisaorana isika satria velona izy. Zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe velona Andriamanitra ka mendrika hoderaina. Velona Andriamanitra ka mendrika hoderaina. Hoy ambarany 15 sy ny faharaka amin'ny 20 manao hoe koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehovah sy ankalazako ny anaranao. Sady hira fiderana an'Andriamanitra arak'izany no nasandatry Davida no maneho raha teo fijoroana voavolombelona eo anatrehan'ireo firenen-kafa izay manodidina azy. Tamin'ny ady rehetra izay nataon'i Davida mantsy ka nahazo ny fandresena dia samy niaiky sy nanambara avokoa ireo firenena manodidina, ireo fahavalo, fa hafa ny Andriamanitra Davida, hafa Davida manana azy Andriamanitra velona izay mpitarika azy. To asongadon'i Davida eto eo amin'ny 15 fa noho ny famindrampon'Andriamanitra, noho ny ilay Andriamanitra mamindra fo no nahatonga azy hahazo fandresena mandrakariva, tsy noho ny ezaka manokana nataony, tsy noho ny famendrehany, tsy noho ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-mitarika ara-tafika, fa noho ilay Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Noho izany ny hany azon'i Davida tao dia ny midera sy mankalaza ny anaran'Andriamanitra. Dia hitantsika ry havako malala fa zary lasa fiainana andavanandron'i Davida mihitsy izany hoe midera an'Andriamanitra izany. Dia nanaovany fihirana, dia nanaovany hira ho fiderana an'Andriamanitra ary dia arahantsika mandraka ankehitriny izany fiderana fanaon'i Davida fa izay izany. Ry havako malala, tsy Davida ihany fa izay rehetra nahita ny fahaveloman'Andriamanitra, izay rehetra mifanena amin'ilay Andriamanitra velona dia indro tery am-panahy midera sy manome voninahitra azy Andriamanitra. Hitantsika ohatra i Zakaria ao amin'ny Luka 1. Zakaria izay rain'i Jaona mpanao batisa, rehefa nisokatra ny vavany ka nanomboka niteny izy, ny zavatra voalohany teneniny dia nidera an'Andriamanitra. Hoy Luka 1:4 manao hoe ary dia nisokatra niaraka tamin'izay ny vavany ka afaka niteny ny lelany, dia niteny izy ka nidera an'Andriamanitra. Raha vao tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesoa Kristy ka nentina araka ny fomba ara-pivavahana tany amin'ny tempoly, ka nahita azy Simeona ao amin'ny Luka 2 no ahitantsika izany, dia avy hatrany dia nidera an'Andriamanitra i Simeona. Hoy ny voalaza Luka 2:15 manao hoe dia nitrotro azy izy ka nidera an'Andriamanitra manao hoe Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Asa ratsaroantsika ry havako malala fa ny nahitany apôstôly Paoly an Jesosy Kristy teny amin'ny lalana ho any Damaskosy anie no nahatonga ny tompo ny teny taminy manao hoe fanaka voafidy hitondrana ny anarany any amin'ny jentilisa izy. Izany rehetra izany dia manamarina ny ambaran'ny bokin'ny Romanina 15 ny 15 sy ny manaraka manao hoe falazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahato ny teny fikasana tamin'ny razana mba hankalazany jentilisa an'Andriamanitra noho ny famindram-po araka ny voasoratra hoe izany no hideraka anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Ary koa izy miravoravory jentilisa mba amin'ny olona, ary koa miderahany Jehovah ary jentilisa, ary eo ka hankalaza azy ny firenena rehetra. Ary hoy koa Isaia, isolofon'ny Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa izay hitokiny ny jentilisa. Ry havako malala, fiainana mihitsy araka izany
lay midera an'Andriamanitra. Koa manomboka amin'ity andro an'io ity, fenoy fiderana an'Andriamanitra ny fiainanao. Fenoy fiderana an'Andriamanitra ny vavanao. Ary amin'izao vanim-potoana ny fijanonana an-trano, période de confinement zao, fenoy hira fiderana an'Andriamanitra ny tranonao. Manana fotoana betsaka ianao zao hiainona hira amin'ny YouTube, amin'ny hira samihafa zay anananao, fa araroty ahafahanao hiderana an'Andriamanitra izany. Zany ry havana no fanaon'ny olona izay mahita sy mifanena amin'ilay Andriamanitra velona. Raha fehezina ary izao tenin'Andriamanitra izao ry havako malala dia izao: velona Andriamanitra. Velona Andriamanitra reken'izao tontolo izao ny fahavelomany. Koa asehoy ho hita mivantana eo amin'ny fiainanao izany fahaveloman'Andriamanitra zany. Raha velona izy dia efa namelona anao ihany koa. Koa asehoy ho hita mivantana eo amin'ny fiainanao izany fahaveloman'izy Andriamanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho aminao izao tenin'Andriamanitra izao, ka ho feno fisaorana, ho feno fiderana ny vavanao. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra midera, mankalaza, misaotra, manome voninahitra anao zahay. Misaotra anao zahay noho ny harem-panahy lehibe sarobidy izay omenao anay. Misaotra anao noho ny amin'ny teninao izay mamatsy nay isa-tokantrano, isan'andro, isan'ora, isa-minitra mihitsy aza. Misaotra anao noho amin'ireo fahasoavana marobe tsy ho voatanisa ataonao amin'ny fiainanay. Ka amin'ity andro an'io ity dia mideranao zahay, mankalaza, manome voninahitra anao. Iombonanay Tompo ny fiderana izay fanaon'ny salamo, iombonanay ny fiderana fanaon'ny apôstôly, fanaon'ny fiangonana, ary fanaon'ireo anjely marobe izay midera mankalaza anao tsy tapaka. Koa ho feno fisaorana sy fankalazana anao ny anaranay, ny andronay sy ny fiainanay ry Andriamanitra Rainay Masina sy Tsara indrindra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.